Miarabantsika rehetra ato anatin'ny fandaharana Aleo Resahana Anao Sehatra amin'ity aliny sabotsy fahavalo ny volana Jona 2024 ity dia manasantsika mpanajana indray ihany koa anaraka an'izao fandaharana manokana izao fanehoan-kevitra no entintsika amin'izao alina izao ato anatin'ny fandaharana izay fantoka betsaka mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo miteraka ady hevitra sy resabe eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao vahiny manokana nasain'ny fandaharana amin'ity alina ity Ramatoa Latina Rakotondrazafy izay candidat solombavam-bahoaka ihany koa ianao teo Ramatoa ministra adany amin'ny distrikany Faratsiotany miarahaba anao tonga soa amin'ny plateau any Aleo Resahana Anao Sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Miarahaba Manoa dia miarahaba antsika rehetra mpijery ny fandaharana Aleo Resahana Anao Sehatra eto amin'ny télévision Record dia misaotra indrindra tamin'ny fanasana manasa antsika rehetra ny tokantrano anaraka an'izany fandaharana izany kompantanana manokana ho antsika vahoaka ny Faratsio izay afaka manaraka na afaka mihaino an'izany fandaharana izany. Araka ny efa nambara teo Ramatoa ministra mbola izay moa izany mahazatra ny maro amin'ny maha hoe ministra anao tao anatin'ny gouvernement raha teo ianao tamin'ny 5 taona voalohany tantanany filoha Andry Rajoelina mbola tafaverina tao anatin'ny gouvernement ianao tamin'ny nanomboka volana janoary teo saingy niarahany rehetra nahita tamin'izay hoe nirotsaka ho candidat ho fidiana solombavam-bahoaka tany amin'ny distrikany Faratsio izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny fifidianana amin'ny ankapobeny tato ato moa lasa somary vazivaziny rehetra mihitsy no hoe nitodika tany Faratsio ny mason'ny Madagasikara maso zao tontolo izao tsy hijanona Faratsio fotsiny ihany anefa sika satria raha loatra ny fananananao eto fa hiresaka amin'ny ankapobeny mahakasika an'izay fifidianana izay na izany na tsy izany dia tsara foana ihany aloha ny ataontsika hoe mametraka ny ity fanontaniana ity ny amin'ny hoe BDP no nanontany ny amin'ny hoe inona ny antony nanosika anao nirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka raha toa ka tsy tena tamin'izay loatra ny eritreritry ny olona tao anatin'izay ataontsika hoe carrière politique anao izay maha-ministra anao BDP no mametraka fanontaniana ny amin'ny hoe tsy tsara toerana kokoa ve ianao tena amin'ny toerana na olom-boatendratra amin'izay ihany nirotsaka olom-boafidy aty aoriana inona ny anton'izay safidy manokana izay tokoa. Marina izany Manoa raha ohatra tokoa ohatra ny hoe jerena ohatran'izao dia tsara toerana tokoa efa ministra ve dia manina indray no ilatsaka solombavam-bahoaka fa izay manko mahasamy hafa ny tena amin'ny atao hoe olona tonga par hasard zany hoe kisendrasendra tao anatin'ny tontolo politika zaho olona niomana anao politika rehefa miomana anao politika izany ianao dia mazava ho azy zany tsy maintsy zay ny lalàna zany tsy hoe lalàna ara-tsoratra io tsisy hoe lalàna mibaiko an'izany fa foto-kevitra fotsiny zany hoe ianao rehefa miomana anao politika ary za filohana antoko politika dia atao hoe antanatohatra arahana zany hoe mandalo amina fifidianana za talohany ananganako ny antoko freedom dia olom-boafidy teto amin'ny tanàna n'Antananarivo mpanolo-tsaina ny tanàna teto amin'ny tanàna n'Antananarivo dia rehefa maka toerana ministra dia raha ohatrany mahita ny any ivelany rehetra any tsika dia ohatrany hoe misy légitimité zany mila alainao amin'ny alalan'ny fifidianana tsy voatery io fa ho ana mpanao politika niomana ohatrany hoe manana carrière politika ohatranazy zany dia ohatrany hoe lalana tokony andalovana tokony io tsy voatery io fa lalana tokony andalovana zany no hoe milatsaka ho vidiana solombavam-bahoaka zany hoe maka zany an'izay légitimité populaire izay dia izay ny antony nahatonga hoe nilatsaka tsy olana tamiko mihitsy hoe nijanona ho ministra fa eo zany izay ataoko hoe fomba fijery ara-politika izay lehibe anantoko fa faharoa manarakaraka izany ihany koa tia moa atao hoe antony tena goavana indrindra fa nazavaiko aloha lafin'ny politika fa eo ihany koa ny antony hoe na tiako na tsy tiako dia mila ny vahoaka ny Faratsio ary tena nanao antsoantso andeha ataoko mihitsy hoe désespéré mihitsy ry zareo talohan'izao hoe latsaka zany satria nisy resaka tamin'izany fotoana izany anisan'ny adefitra nandeha teo anivon'ny plateforme Irmar niaraka tamin'ny tompona andraikitra isantsokajiny zany no hoe tokony latsaka ny Antsirabe fa
tena nangetaeta loatra mihitsy ny vahoaka ny Faratsio dia zay nahatonga hoe andao ary tena nangataka mihitsy zany tao anatin'ny plateforme hoe raha mety re dia aleo ny Faratsio no ilatsaka fa za moa indray nanaiky an'izay fandaminana tao anatin'ny plateforme satria zany no anisan'ny antsy voalohany aza donony zay manofa zany no anisan'ny antsy voalohany hoe ny mpanohana rehetra ny filohandry Rajoelina tokony mivondrina anatina plateforme anankiray zany mba hampatanjaka zany ny filohandry Rajoelina eny anivony antemidera-pirenena dia rehefa ianao miantso ny fisin'ny plateforme dia manaiky zany ianao fandaminana plateforme isorako lehibe ny plateforme isorako ny tompony andraikitra rehetra nanapaka ny chef de parti rehetra tao anatin'ny plateforme nanaiky hoe any Faratsio any ilatsaka dia mba afaka namaly an'izay etaeta ny vahoaka ny Faratsio izay satria tena atao hoe raha ohatra hoe izy ianao tsy milatsaka dia tena tsy azo anay eritreretana ny zavatra azo anay aty zany rehefa jerevana hoe izy ny candidat mety andeha ilatsaka zay zavatra zay zany no nitranga manoha ary eo ihany koa moa efa nazavaiko ihany zay hoe mamelona anaran-dray satria ny papako ny mamako avany dia manao valim-babena zany satria vato nasondritry ny tany ny teny nandritry ny fotoana lava dia nisy olona Faratsio foana tao anatin'ny fitondram-panjakana fa io foana io ny tanànanay ihany io foana io ny districtanay ihany lalana mampijaly fototrafitrasa zany efa tamin'ny andro ny fanjanahantany zany ny zavatra iainanay ihany dia ozy hoe adito koa no manarina n'izany rehetra izany dia tena hoe fitiavana zany marina mihitsy afaka nijanona ministra ary tsisy nanery mihitsy zany hoe tany ianao manao solombavambahoaka tao amin'ny ministera koa tena fantatro hoe misy adidy lehibe tokony ataoko ary fantatro fa betsaka ny zavatra azo atao anarenana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy io fa na izany na tsy zany everiko hoe zava-dehibe ihany koa ary tsy azoko navela fotsiny ohatr'izao zany ny antsony vahoaka sy izay antony ara-politika sy antony manokana hoe amin'ny papako izay tsy mbola nisy aloha hatreto ny voka-pifidianana ofisialy satria ny HCC ihany moa zany no mamoaka an'izay voka-pifidianana ofisialy izay ankoatran'ny CENI ampaham-bokatra no efa ataontsika hoe mivoaka foronam-bokatra hoy zareo avy eo anivon'ny CENI nambaranao teo Ramatoa Minisitra hoe milanao ny vahoaka ny Faratsio ary ny antsoantso ry zareo ny amin'ny hirotsahanao hofidiana raha ny zava-misy anefa raha toa ka ataontsika hoe tsorina ny feo mandeha amin'izao fotoana izao dia ny mifanohatra amin'izay no misy hoe ny mpifanandrina aminao fototra tany amin'ny districtan'ny Faratsio ny amin'ny hoe raha ny safidim-bahoaka aloha dia tsy ianao no safidian'izy ireo hoe solovavana ireo eny amin'ny anteny miram-pirenena raha ny vokatra mbola ataontsika hoe foronam-bokatra eny anivon'ny CENI amin'izao fotoana izao ny avalinao mahakasika an'izay Ramatoa Minisitra. Izany izy hoe foronam-bokatra zany hoe tsy afaka maka conclusion tsokevitra zany tsika hoe tsy ianao ny safidim-bahoaka satria tsika mahafantatra ihany koa inona ny zavatra rehetra nanodidina n'ilay fifidianana ny alabato raha ohatra ka natoky tena ny candidat mpifanandrana tsy nangala-bato raha natoky tena ny candidat mpifanandrana dia nandeha tamin'ny fahitsiana ohatra ny nataonay dia tena tamin'ny adefitra sy tamin'ny zavatra natao nandritra ny fampelezan-kevitra no fandresen-dahatra za manory esy lahatra hoe tsy io ny voka-pifidianana ny Faratsio zay ny teneniko hoe tsy afaka mamoaka tsokevitra isika ilaza hoe tsy ianao ny safidim-bahoaka zavatra teneny zareo dia tsy tiam-bahoaka lalay tena raha tsy tiam-bahoaka tsy nahazo an'io vokatra azoko io zay aloha zany zavatra mipetraka zay le niteneniko hoe ny candidat mpifanandrina amiko indimy milatsaka tsy lany dia tampiko eo ve dia ho lany dia inona ny manazava an'le hoe tampiko eo dia lasa tiam-bahoaka ve zany fa zay le hoe ny tena marina tanana zatra ny tsotra le izy tao anatina fotoana maro zany efa fomba fanao foana io fomba fangalaram-bato io fa tsy dia nisy nasana maki-pantsilana loatra n'izany nipotra izy tamin'ny 2019 gaga be mahita ny zareo mamaly dia hoe tsy nangala-bato zany ny candidat anay tamin'ny 2019 fa ny fanjakana ange ny tompony fahefany dia ilaza zany hoe fanjakana ny nangala-bato ohatrany hoe mampiome ihany le zavatra misy zany efa misy jurisprudence mazava mipetraka eo anivon'ny tribunal administratif manazava hoe izany nangala-bato tamin'izany fotoana izany ny zavatra azoko lazaina anao dia ny hoe tokony aotra isan-jato ange zany ny vato azoko tokony larana fahatelo tokony tsy nahazo afa-tsy 0,, ange zany za raha ohatra ka le lazaina hoe tsy tiany vahoaka fa za teny fotsiny hoe ny foronam-bokatra tsy vokatra ofisialy zahay ary zay moa efa naverimberiko foana tsy ety amin'ny fahita lavitra tsy amin'ny tambajotra tserasera sosialy no andeha amoahana ny
profo eo ampelantanana za koa manaja ny rafitra izay napetraka ikarakarany zany fifidianana izany na ny voamera maleo tena mikarakara ny fifidianana zay mbola mamoaka foronam-bokatra na ny fitsaranavy lalampandrenana izay handinika ireo profo rehetra atolotra eo ampelantanany sy hijery ny jurisprudence izay ananany dia zany hoe mbola tsy maintsy zany rehetra zany jerevany zay vao afaka mamoaka ny vokatra izy rehefa mivoaka ny vokatra ofisialy ny fitsaranavy lalampanorenana zay tsika vao afaka milaza ny zavatra ny teneninao teo hoe tsy tiam-bahoaka ve tsy lanim-bahoaka ve etsetretsetra fa za mino hoe olona afaka mandinika olona tia siliana hitady fahamarinana ny mpitsara ny tompony andraikitra rehetra olona samy tia tandrazana daholo tsy hamela zany hoe zavatra injuste tsy hamela zany injustice ho avela fotsiny ohatran'izao raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao tsy resaka manokana ny zava-misy any faratsio isika fa iresaka amin'ny ankapobeny ny fifidianana solombavam-bahoaka tato anatin'ny andro vitsivitsy izao ankoatrandry zareo avy any ataontsika hoe sokajiana amin'ny fanoherana izay tonga tsy tapaka eny anivon'ny CNIN manao ny ataontsika hoe confrontation miteniny amin'ny hoe nisy tsy fetezana tamin'ny fifidianana teo tatoato ihany koa ny ataontsika hoe avy amin'ny mpanohana ny fitondram-panjakana izay ao anatiny ianao anisan'ny kandidata ao anatin'izay isika rehetra izay nilaza ihany koa ny amin'ny hoe izahay ihany koa dia niaran'izay alabato izay raha tsorintsika zany amin'izao fotoan'izao somary very ny mpanara-baovao very ny mpifidy indrindrandrindra ny amin'ny hoe iza marina amin'ireo samy milaza fa niaran'ny alabato no tena victime raha zay no sika ilazana azy mikasika an'ity fifidianana solombavam-bahoaka faran'ity tomoko ny zavatra tiako ambara aloha dia zao hoe matoa maro be ny candidat avy aty amin'ny irmara na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina mitabataba sy mikikika ny resaka alabato io dia zay ny profo mazava hoe nandeha tamin'ny fahitsiana ny candidat rehetra tao anatin'ny plateforme isika rehetra nandeha tamin'ny fahitsiana tsy nieritreritra mihitsy ary tia ilay averiko foana dia mbola averiko ihany satria ny olona miteny hoe ka nareo koa nge zany naifa fa nareo ve eo anivon'ny fitondram-panjakana dia nareo indray no mitabataba alabato azafady indrindra tompoko ahoana moa zany ny tokony hanananay fisalasalana amin'ny rafitra mikarakara ny fifidianana na ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana nareo ratsamangaikany any anivon'ny faritra any anivon'ny district any anivon'ny commune samihafa ahoana moa ny ametrahanay tsy afaka mihitsy izahay eo anatin'ny candidat plateforme hametraka fisalasalana amin'ireny olona ireny amin'ireny rafitra mikarakara ny fifidianana ireny ny antony dia tsotra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena naninona natokisana le rafitra dia andeha amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka dia hiteny ve zay hoe ndao daholo ny mailo fa mety hisy ny fangalaram-bato tsy logika amin'ny tenany ange zay raha izay ary tsy zay mahatonga ny hoe nandeha tamin'ny pahitsiana daholo ny candidat ny irmara rehetra na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina rehetra tsy ho zahay mihitsy zany ny andehanao remise en cause efa nyteneniko zay ny rafitra mikarakara ny fifidianana satria lasa ohatrany hoe zahay indray zany no andeha hivadika na hitsipaka ny zavatra ny teneninay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary zay no manahirana tadiditsika tsara manoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nitabataba nge ny antoko-panohitra hoe tsy azo antoka ny CENI tsy azo antoka ny HCC zay rafitra rehetra mikarakara ny fifidianana lazainy zareo fa tsy azo antoka dia ametraka fanontaniana ary mamoaka vokatra ary ny CENI sy ny HCC amin'izao fotoan'izao zafady tsy ny HCC fa ny CENI fironam-bokatra any amin'izay andresenareo maninona ny tsy remetenareo en cause hoe tsy azo antoka le izy raha zay logika nentinareo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay dia a contrario ny fitenenana ohatran'izay ihany koa zahay ato anatin'ny irmara zay raha miteny fa azo antoka rafitra CENI rafitra HCC io tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy tokony izahay mihitsy zany ny andeha ametraka fisalasalana na apiditra ny anatin'ny lohan'ny olona hoe tandremo kely fa mila mailontsika satria tsy azo antoka fa dia nandeha ampahitsiana dia niarana hita moa tsika ny anay tany afaratsihoany zay zany ny zavatra misy ary tena ananana profo zany ahitana fijoroana vavolombelona ny mpikambana atao anatin'ny CED no voavidiny candidat tsy le rafitra zany ny olana fa ny mpikambana olona tao anatiny no voavidiny le candidat tonga dia tany amin'ny commune Ramainandro tany zao tonga dia fa vaky
ilay pli zany hoe raha ny tokony hoe sele manko zany ny fehezana zany misy an'ilay bulletin unique na bulletin tokany efa vaky efa niala zany ny selehany ny vonitrano satria ny mandataire ny candidat numéro 3 ny anay any afaratsio nanana ny lakile niaraka tamin'ilay mpikambana amin'ny CED de ny vonitrano natsona ny délégué ny candidat samihafa hoe avy ianareo manatrika ny fanokafana ny titrano ty de manatrika ny fandehana ny bulletin unique hiparitaka ny anatin'ny bureau de vote akory ny agaganay efa lasa daholo le bulletin unique efa tsy nendrasana anareo zany ane tena mialatsiny crime mihitsy ane zany tena eloka be vafa ange zany ray zay faharoa efa tsy niditsony tsy seleintsony zany le toerany bulletin unique le fehezana nisy ny bulletin unique de efa voasony daholo koa ny tao andamosy ny bulletin unique kanefa tokony tirage au sort ihany koa manasonian'iny arak'izay voalaza ny lalàna nisy nge zany ny ainanay nge zany ohatra zany teneniko zany fa eto tehiteny ary marina mihitsy ny teneninao hoe be dia be ny candidat avy amin'ny antoko avy amin'ny vondrona antoko Irmara zany amin'ny plateforme Irmara no victime nio alabato io nety-pahitsina loatra ve zay nandeha tamin'ny marina loatra ve zay tsy nanana fisalasalana mihitsy ve zay tamin'ny hoe tokony andeha ara-pamarinana ny fikarakarany rafitra fikarakarany fifidianana zany de io no nahazo anay za miteny hoe mijorotsika amin'ny marina ary tsy hoe satria zay le nyteneniko foana tsy hoe satria nangalabato ny azy de andeha angalabato ihany koa zay tsy hoe satria nanao tsy ara-dalàna ny azy de andao koa mpanao tsy ara-dalàna tsia zany no hoe divatsika satria firenena vanina no atsangatsika ny any apetraka foana de hoe firenena toinona kay ny tiatsika atsangana eto amin'ity firenena ity ohatrany hoe lasa omena rariny ray ve zany ko nareo ny teo vendrana be tsy nay nangalabatoko nareo ny teo naifa be tsy mahalala ny zavatra fanao an'ny olona tsy atopoko za de andeha amin'ny fahitsiana foana na omena tsiny hoe naifa na omena tsiny hoe tsy mba mailo de alako tsiny tompoko tsy anakana mihitsy tsy zany mihitsy sanatria no andeha ampiovany natiorako hoe andeha angalatra fa olo efa tsy zatra nangalatra ary zay ny teneniko tamin'ny candidat Irmara rehetra izay victime mitovy amiko ny any Ambositra ny any Mandry Tsara ny any Anosy-be ny ao Soavinandrina maro be Benenitra Sakara Vohipeno azafady zao ny teneniko atsika andao hijoro amin'ny marina foana tsy hoe satria nanao ny tsy netiny eto an-daniny de andao koa tsika mba hanao an'izay fomba mpanao zay tsy zany tompoko ny antemneram-pirenena tiatsika atsangana tsy zany ny législature vaovao tiatsika apetraka eo anivony antemneram-pirenena fa mba zavatra madio ny tadiavintsika anananareo proof ve raha matoa ministra reny karazana ataontsika hoe ao anaty farangososo na alabato ny tranga tany amin'ny district izay nisy anareo reny inona ny dingana ataonareo amin'izao fotoana izao araka ny lalàna mahakasika ny izay zavatra rehetra zay ny ana manokana aloha ananako proof ary mafonja daholo ny proof izay any mano tiako tenena anao zay any nitory tany amin'ny fitsarana mihitsy zany hoe tsy za zany tsy hoe sanatria anaikinaiky mora foany fa zany nahita ny proof ary tena voavory zany le mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe voavory le élément constitutif na infraction zany hoe ao lay élément matériel nisy ny fanaovana le izy ao ny élément moral zany hoe tena lay intention coupable hoy mialatsiny efa ohatrany hoe lasa miresaka rahalana kely ny intention coupable hoe tena naniry ve nao hanao an'izay osika izay voavory zay ary eo ny élément légal voalaza ny lalàna hoe ty de eloka de voavory daholo zay ho ana manokana zany nisy ny fakana ambavana natao tany amin'ny lycée nisy ny fitoriana nataoko tany ary zany nangataka mihitsy ny tany filaminana hoe alao le rehetra mba tsy zalalatina no iteny hoe tsy ara-dalàna io zavatra io fa mangataka anareo nanao fitoriana zay manaova manokafa fanadiadina tany anivo ny fitsarana Antsirabe nanokatra fanadiadina nge mikasika ny raranay any Faratsio ary mandeha ny fanadiadina amin'izao fotoana izao za zany resy lahatra hoe tena nanako ny proof ary en béton tena mafy zay proof mafonja izay proof etiko izay tsy mampisalasala mihitsy na ray segonda azy hoeny anivony hoeny anivony fitsarana avy molala-panorenana mikasika an'izay rarahako zay fa tsy ho manokana zao ny zavatra tiako resahana ihany koa vetivety alohan'ny resahako ny trangan'ny namana hafa ao anatin'ny Irmara
ny zava-dehibe tamin'ity anay ity hatramin'izay zany satria moa tsy hoe voazao no fantatra amin'ny fomba fanao fomba ratsy fanaoany zany candidat mpifanandrina amiko fa hatramin'izay tsisy nasa loatra ny joro atao hoe nanohitra azy zany bon samy nanao mikimaky ihany koa ngamba moa ny tany aloha tany tsy hidirako zany ndray manaja ny ataontsika hoe mémoire ny ray aman-dreny zay efa nodimandry solombavambahoaka teo fa zao tamin'ity indray mitoraka ity dia nasany joro daholo tamin'ny voalohany aloha natahotra daholo ny olona hoe misy an'izao any aty aminay fa zay tena matahotra be fa rehefa avy eo zany ny olona tonga saina hoe olo iretsy raha sanatria tsika tsy mitsangana raha sanatria tsika tsy mijoro dia ho avela ho an'ny olona nangala bato zatra osika zatra mividy safidin'ny olona efa fantatra amina raha maloto isan-karazany zany ity distrika ny Faratsia ity dia zay natonga ny olona hoe andao hitsangana resena ny tahotra resena ny fampiororona any aminay ihany ange inona ny zavatra mahazo anay ihany ataonay fitsaram-bahoaka daholo doranay ny tranony zay rehetra pomba ny lalatsiny mandeha zany mandeha ny radio anay ao taptanana ny Faratsia ao dia ny zavatra atongavany zareo doranay ity matahotra ny olona fa zao tena hitako hoe nandresy miezaka mandresy an'izay tahotra izay ny vahoaka tena masamijoro ary mbola tsy nisy hoy ny rehetra ny Faratsia fasahina mijoro vavolombelona tahaka ny amin'izao fotoana izao fikambanam-behivavy ny quartier mobile ny chef fokotana ny ben'ny tanàna ny délégué na ny olon-tsotra fikambanana isan-tsokajiny tena lasa masamitsangana zany hoe tsy azo ekena kosa ny zavatra nisy tany zay ny any Faratsia za zany tehiteny fotsiny hoe ndao matoky ny fitsarana avy mbola lampanorenana isika ndao fa efa naterina napetraka teo anivony fitsarana avy mbola lampanorenana daholo ny anay ny fitoriana rehetra za zany matoky ny pirofo voangona teo ampelantanana iresaka amin'izay ny namana hafa be de be ihany koa no mitovitovy-tranga amin'io anay io ino moa zany ny tena endrika fangalaram-bato ary marina ny teny namako solombavambahoaka ao Atsimon-drano zay niteny tamin'ny anao manjery andro vitsivitsy lasa izay satria niteny mihitsy izy hoe le izy osy tena nisy tambajotra mihitsy nisy réseau mihitsy zany indrindra tamin'ny toerana izay heverina hoe ho sarotra ny andresy ny candidat ny Irmara zany nanaovana tena opération manokana mihitsy zany na alabato dia mitovitovy daholo ny fomba natao ny vidy vato aloha zany iny zany tena niparitaka be mihitsy ny vola zany dia tsenaina talohan'ny fidirana amin'ny Profandatsambato ny mpifidy dia nomena 10 000 ariary atakalo bulletin vierge zany hoe tenena zany le olona hoe ty efa misy bulletin précochette ny ampelantanany dia tenena izy hoe ty entina miditra ao anatin'ny Profandatsambato dia ty alatsaka dia hoeto miverina ty aminay le bulletin ao anatin'ny Profandatsambato ao izay vierge zay mbola tsy voamarika zany dia atakalonay 2 ariary iny rehefa mivoaka avao ianao 2 ariary moa any ambanivohitra any aminay any vola be zany dia mena miraviravy dia resy zany ny resiny zay mena miraviravy zay ny olona be de be zany ny hoe fizarana kafe sy siramamy fizarana hena fefany zany ny zavatra tra le izy indray raha hoe talohan'ny fifidiana satria zay ny fomba amadiany zareo azy hoe samy nanao ihany nareo ianao ny zara simenitra ny zara lampadaire nanamboatra tetezan'olona nanamboatra tetezany tany ambanivohitra nanamboatra lalana samy nanao ihany nareo tsia za tsy nanao an'izany ny andro ny fifidianana aza tonoina fa sarobidy masina ny silence électoral zany hoe ny andro mialohan'ny fifidianana sy ny andro mpifidianana tsy tokony ho azo nanaovana fampelezan-kevitra tsony ny fanaovanao fampelezan-kevitra mizarazara zavatra dia tsy fampelezan-kevitra itsony fa corruption no anaran'izany zany hoe kolikoly ny vidiananao ny mpifidy ary io le nazavaiko hoe tsy hoe za angeny namorona an'izany manoa efa nisy jurisprudence hoy azy zany efa nisy didim-pitsarana tany aloha zay azo raisina rehefa mitsara ty aoriana zay no atao hoe jurisprudence ary mamatotra ny mpitsara ny atao hoe jurisprudence raha ny ataontsika hoe ny etika zany sy ny déontologie zay mifehany zany mpitsara izany tsy afaka mihitsy izy hoe tia ny didim-pitsarana navoakany tamina tranga anankiray mitovy dia hivadika tanteraka izy mifanohitra amin'izay ny didim-pitsarana navoakany amina raharaha anankiray mitovy ihany anankiray hafa mitovy ihany dia ohatran'izay le
ny fividianana vato zany de saika nahazo anay candidat irmara rehetra misy tonga de hoe ny candidat solo Andriamanampy Soa zao tena malahelo mihitsy hoe bureau de vote anankiray nanaparitahana hatrany amin'ny 7 millions de francs zany hoe 1,400,000 ariary grave ane zany de treto firy nisy bureau de vote de tena hoe natotona tao ny vola ray manontolo zany ary izy zay le teneniko hoe nisy financement mihitsy zany nentin'ny mpanohitra nanao an'izay alabato zay manerana andreo distrika maro reo ny tany Anosy be ny tany saiko teo Benenitra Soavinandrina zany daholy tena manahirana be ny mieritreritra azy dia zay no mahatonga amin'ny teny zany hoe eo zany ny resaka hoe fividianana mpifidy fa eo ihany koa zany ny fandikan-dalàna hafa izay tokony hiteraka ny annulation na voix na fanafoanana ny vato azo ny candidat efa jurisprudence atao amin'ny HCC ihany koa zany mbola vao tamin'ny élection présidentielle farany teo fividianana filoham-pirenena farany teo akoatrany hoe bulletin précoché ny fanakanana zany koa zao tena betsaka hoe manipulena le listim-pifidianana efa voavidy daholo zany efa namany le candidat mpifanandrana daholo zany tany rehetrarehetra tany le mpikambana ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato dia eo zany ndrokotrokiny lay assesseur le mpikambana ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato le mpanaramaso ny listra iny mpijery an'le listra iny de tonga zany ianao eo anoloan'ny bureau fandatsaham-bato eo mitondra ny kara-pifidiananao mitondra ny kara-mpanondronao zay anitokana entinao nanapirofo hoe fatao anaty listra ianao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fa tampiko hoe de hoe tsy ao anaty listra ianao de rehefa tsy ao anaty listra ianao any ambanivohitra moa de miondrika fotsiny ny olona de ndry nahoana koa zay tsy ao anaty listra tsy de hiady firy am'izay zany fa rehefa ka tsy atonareo moa de arirariro le listim-pifidianana de alefa mody le olona be nitranga ohatran'izay na nenay tany afaratsio na ny namana hafa ihany koa de zay rehetrarehetra zay no mahatonga ny hoe mijorotsika miaditsika tsy azo ekena kosa ary azo porofona fa tsy zahay taty amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany hoe candidat manohana ny fitondram-panjakana mihitsy ao anatin'ny plateforme isika rehetra no nanao an'izay alabato zay fa tena orchestré zay avy aty amin'ny fanoherana de zao zay tsy manendrikendrika fahatany tsy sanatria hoe tsy fanekenao resy mauvaise perdante mauvais perdant andreo namana hafa fa manana pirofo zay de hoentinay eo alohan'ny fitsarana amin'ny pirofo samy nampiakapeo araky ny efa nambarako teo na ny avy amin'ny andaniny amin'ny fanoherana na ny avy aty amin'ny kilany ao anatin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny andro ratsoelina tato anatin'ny andro vitsivitsy zay makasika an'izay fironam-bokatra izay ary samy miteny fa misy izay alabato sy endrika fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay raha ianareo teo anivon'ny vovonana manokana ny safidiny amin'ny hoe any amin'ny senisy ny HCC zay rafitra mahefa no apetraka ny fitarainana ary de miandry ny toyan'izay zay raha teo ny voafaritry ny lalàna to efa mahita taratra na hoe tsinjotsinjo no mety ho fanapahan-kevitra na didy ho raisiny avy eo anivon'ny HCC aty aloha ihany koa anefa de efa somary voizina ny amin'izay ohatrany hoe manao karazana anticipation sahady ny avy amin'ny akilany ny amin'ny hoe tsy maintsy izao ane no fanapahan-kevitra ho raisin'ny HCC satria efa mahazatra ny fibaikoan'ny fitondram-panjakana zany rafitra mipetraka izany izay tsy azo ivalozana ny didy avoakany ary tomorona makany amin'ny hoe izay tsy fatokisan'ny olom-pirenena intsony ny HCC izay ka ivadika rehefa avy ao any amin'ny fivoahany izay didy izay hoe efa taratra ane hoe efa fantatra fa tsy maintsy izay ny zava-misy ianareo eo anivon'ny vovonana manokana ve efa mahatsinjo an'izay de inona no mety ataontsika hoe hiatrehanareo an'izay aoriny ny didy izay mivoaka izy nefa manono afaka milaza amin'izao fotoana izao manapirofo fa tena tsy azo antoka le fitsarana avy mbola lampanorenana rehefa mety amin'zareo ny fironam-bokatra de azo antoka le rafitra mikarakara ny fifidianana rehefa mety amin'zareo ny fanapahan-kevitra voaka ny HCC de azo antoka rehefa tsy mety amin'zareo de tsy azo antoka zany hoe tsy le rafitra ny olana zany fa lasa mandeha arakarak'izay voka-pifidianana na décision fanapahan-kevitra raisy ny fitsarana avy mbola lampanorenana asaiko tsika hijery ny voka-pifidianana tamin'ny 2023 tamin'ny voka-pifidianana filoham-pirenena ao anatin'ny voka-pifidianana iny raha mijery ny site ny fitsarana avy mbola lampanorenana tsika manoka
nisy requête maromaro nataon'ny candidat Andry Rajoelina mbola candidat izy tamin'izany fotoana izany nolaviny HCC nolaviny HCC zahay zao dia nahita mihitsy hoe nisy bureau de vote zay aotra veny vato azo an'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy possible zany na ny délégué na raha ve zany tsy mifidy azy tsy possible tena tsy possible nefa izy na délégué roa avy isaky ny bureau de vote farafahakeliny farafaharatsa zany andeha ataoko hoe mba tsy zéro fa roa dia aiza zéro mivatony zany nanaovanay requête ozy ny HCC hoe tsy voapirofinay zany dia tsy nanazo rary ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany dia amin'izay fotoana izay zany dia rehefa inona zany no lazaina fa hoe azo antoka eo HCC dia rehefa inona lazaina fa tsy azo antoka le HCC zany zavatra zany no tiako tenena zareo milaza fa tsy azo antoka foana ny HCC nefa isaky mihetsika manao requête ny amin'ny HCC ihany za te ametraka raha tena hitanareo fa nisy mifangalaram-bato dia mitondra akory requête eny anivon'ny HCC hatramin'izao mbola tsy naheno loatra ny zareo mitondra requête eny anivon'ny HCC nefa zareo mitabataba fa alabato io gaga mihitsy amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana satria nanao fanambarana tamin'ny alakamisy lasa teo dia hoe dia niteny hoe misy alabato io hoeto ary le porofony le alabato tany misy fanjakana angety dia tany tandalana ange zany Madagasikara zany raha mahita ianareo fa nisy ny alabato dia porofo dia hoeto eo anivon'ny fitsarana avy malalam-panorenana nama le requête le fitoriana fa aza aty amin'ny tambajotra ny manao dotandroka io fomba ny mpanohitra mihitsy io dia le mandrahona ty tena fomba ny zareo ary tsy maintsy vakiako mpantsilana arahonana le fitsarana avy malalam-panorenana raha ilaina ny hetsi-bahoaka dia ataonay ny hetsi-bahoaka zany foana ny hetsi-bahoaka angenareo tamin'ireny fifidianana filoham-pireneny reny ny lanjalanja souffleur nandritra ny 4 volana angenareo tamin'ny fifidianana filoham-pireneny fa tsy hita zay vokatra le izy ny fiainam-bahoaka fotsiny korotaninareo maraina taondrarivo ery sotry indray ery andavamamba indray eo Mahamasina indray ery Korondrano indray etsetraetsetra zany angenina ataonareo ary Ambohipo indray fa tsy hita ange zay vokatra le hetsi-bao efa nanao angenareo fa nareo faly anakorotana le firenena foana rehefa tsy resinareo amin'ny hevitra le fitondram-panjakana sy ny pomba ny fitondram-panjakana ary zany ny olana zareo amiko manokana ange manoe za mihitsy ny tsy resin zareo amin'ny hevitra satria io lalatiny io ny tena mpanohana ny fitondram-panjakana io ihany mahasamijoro manohana ny fitondram-panjakana io maketsy makero io ny tena au front mialatsiny amin'ny fitenena io ny tena lohalarany io foana hitsangana foana hiaro an'ity fitondram-panjakana ity andoranga fa raha io no ravany momba azy raha io no rodana ho fitenin'ny tanora raha io ny voatarabiko tsika dia mba milamindaminy ty mpanohitra ty amin'le fomba mampanao zay tsy mendrika ny débat démocratique andoranga débat démocratique no atao raha resinareo amin'ny hevitra zay dia resinareo amin'le hevitra entana any amin'ny fifidianana dia resinareo amin'ny fifidianana zay dia manaiky zay fa aza manao fomba najolamboto hoe andeha angalabato hoe andeha andrahoana foana isak'izay metsika eo hoe anao hetsi-bahoaka anongana ny fanjakana efa nanao nareo fa tsy navita navela malalaka ianareo inona tsy nataonareo teto nanakorotana ary tena nijaly mihitsy ty fireneny ty nijaly mivarotra teny Analakely nijaly mpianatra nianatra voaterina nakatona toeram-pivarotana voaterina nakatona toeram-pianarana nisy lacrymogène mihitsy nipoaka tany anaty école tany noho ny nataony zareo teny itosy ny sisa teny fefa tsy navita ianareo aza korotanina foana le firenena raha tena tia tanindrazana ianareo fa andao arahana ny voie légale inona ny voie légale manoa dia hoeto zay lazainareo fa fangalaram-bato eto mba mangataka mihitsy hoe mba lazao hoe inona le fangalaram-bato ary le fangalaram-bato satria Marc Ravalomanana nisy alabato tao inona raha le fangalaram-bato mba lazao aminay satria zay rehefa miteny misy mifangalaram-bato miaraka amin'ny pirofo zay miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona zay hoentinay eny alohan'ny fitsarana maefa fa tsy hoentinay mirangaranga isaky ny tambajotra tserasera sosialy fa ry zareo ho anay manokana raha nisy pirofo namany alabatana ataonay efa nentinareo mipirofo fa tsy mahita nareo nasinga ny ohatran'ina satria tsy ho ilalatiana mihitsy no andeha angalabato zany fahadin-drazako tsy ho ataoko mihitsiny ary za miteny hoe za tsy manala an'izay mety ho exception mety misy zany satria ny olombelona ihany fa amin'ny ankapobeny ny candidat anirimara tsisy nangalabato zany dia io victime io tena matoko ve ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zay anisany candidat ianao fa ahazony maro anisy ianareo eny anivony ny anteny miram-pirenena raha izao zava-misy ao anatin'ny fiandrasana ny voka-pifidianana izao tompoko
mahazo maro anisy ka fa zay le teneniko hoe ataovy mahitsy le lalao ataovy mazava le lalao fa zay matoky ny herinay zahay matoky ny zavatra ohatra ny adin'ny mpanohitra foana ne de nisy paramètre anankiray lehibe zay ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tamin'ny taona 324 e azafady indrindra tompo lany tamin'ny sambato en'ny polisy sanjato ange filohan'ny Rajoela mahery dikan'izay zany dia Andriamatoa Rajoela mbola tiam-bahoaka na tianareo na tsy tianareo na tany Afaratsiora dia nandresy Andriamatoa Rajoela ka inona zany tena ilazanareo fa hoe tena halam-bahoaka tsy mamim-bahoaka tsony tsy tiany vahoaka tsony ny fitondram-panjakana ka ahoana tsy azahoanay maro anisy amin'ny toerana izay nandresena Andriamatoa Rajoela tamin'ny fifidianana filoham-pirenena marina moa fa hoe élection de proximité dia mety hoe mikaonty zany le momba le olona manokana fa amin'ny ankapobeny kosa tsisy revirement à 1000% zany hoe tonga de hivadika tanteraka any amin'ny fanoherana lay district na lay faritra izay nampifidy an'Andriamatoa Rajoela nampandany sy nifidy an'Andriamatoa Rajoela tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay mahatonga amin'ny teny hoe zay mahazo antoka raha ny herinay raha nandeha mahitsy ny fifidianana raha nandeha mazava ny lalao raha tsy nisy ny fitenin'ny namanay azy any Afaratsiora raha tsy nisy mipasitolaka nataonareo na nialatra na niosika na ny kolokolo nataonareo zay resy lahatra fa lany zay resy lahatra zay fa mahazo amin'ny maro anisy zay eo anivony antemin'ny era-pirenena Fandao somary hazavaina kely andra Ramatoa Ministra inona no tena mazava-dehibe an'izay hoe manana ny maro anisy eny anivony antemin'ny era-pirenena izay ny mpanohana ny fitondram-panjakana na ny mifanohitra amin'izay ihany koa ny avy any amin'ny mpanohitra ihany koa no ataontsika hoe raha manana ny maro anisy eny anivony antemin'ny era-pirenena inona no mety ho sarisary misy eto amin'ny firenena Azafady indrindra ny zavatra azadonoana manoa dia ity ny filohan'ny repoblika zany amin'ny politika ankapobeny fanjakana izay izy no manana ny vina hoe zao ny fomba hitantanantsika n'ity firenena ity nangatahany fankatoavan'ny vahoaka malagasy zay tamin'ny fifidianana matoa izy nankatoavan'ny vahoaka malagasy mety amin'ny vahoaka malagasy zany le vina tiany hoentina anaovana ny fampandrosoana iny vina iny rehefa aveo no avadiny le amin'ny teny vahiny hoe politique générale de l'État na politika ankapoben'ny fanjakana dia iny politika ankapoben'ny fanjakana indray no hoentiny amin'ny gouvernement dia ny gouvernement zany mamola vona n'ilay antsoina hoe programme gouvernement na programme na fandarana ny gouvernement entina manatanteraka an'le politika ankapoben'ny fanjakana tsy afaka mihitsy anefa ny gouvernement izay lalam-panorenana mamaritra hoe redevable na mitondra tamberina ndraikitra eo anoloany antemin'ny era-pirenena ny gouvernement tsy afaka mihitsy zany gouvernement anatanteraka programme fandaranasa entina manatanteraka n'ilay PGE na politique générale de l'État raha tsy mahazo ny fankatoavany antemin'ny era-pirenena ka raha te azo ny fankatoavany antemin'ny era-pirenena mila manana maro anisa satria raha mpanohitra nge tsy ankatò velovelon'ny politique générale de l'État sy ny programme de gouvernement hoentinao mihitsy izy zay zany ny zavatra tiako hazavaina hoe any no matena zava-dehibe zany hoe raha tsorina dia hoe andao toanana ny filohan'ny repoblika mba havita hatramin'ny farany ny vinany ao anatin'izay 5 taona vaovao nomeny ny vahoaka malagasy azy zay ho fanatanterahana n'ilay safidin'ny vahoaka zany ho fanajana n'ilay safidin'ny vahoaka zany mahatonga ny hoe ndao ary satria ny safidy anareo vahoaka masy mandidy anareo vahoaka ny vahoaka no Andriamanitra ho ny fitenenana dia andao atao zay anatanterahana n'izay safidin'ny vahoaka izay ao anivon'ny gouvernement tamin'ny fahefanam-panatanteraka dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavany antemin'ny era-pirenena inona ny zava-doza raha ohatra tsy manana ny maro anisa ny tompony andraiki-panjakana mitantana zany hoe ny filohan'ny repoblika zany na ny régime zany ny rafi-pitondram-panjakana izay misy ny filohan'ny zay tarihany filohan'ny repoblika inona ny zava-doza dia io le any ivelany moa zany zao dia raisitsika rehefa nitranga zany teto amintsika satria tsika moa ny régime misy atsika zany dia le atao hoe parlementaire semi parlementaire ny marimarina kokoa dia ny zavatra misy zany manoa dia aveo anivony antemin'ny era-pirenena no mampandany zany hoe manome tolotra manome soskevitra zany amin'ny fampandaniana ny prime ministre izay ho tendren'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanolorana ny prime ministre izay ho tendren'ny filohan'ny repoblika ka raha ohatra zany tsy maro anisany eo anivony antemin'ny era-pirenena filohan'ny pirenena nefa voafatotra ny andinin'ny fahefatra amin'ny 50 ao anaty lalam-panorenana dia tsy voatery izy zany hanendrolona izay tsy mety aminy tsy afaka natanteraka n'izay politika ankapoben'ny fanjakana zay le antsoina hoe cohabitation tsy possible zany ny tantanana firenena anankiray anatina cohabitation hoe ny filoham-pirenena io hafa ny firehana politika dia sanatritsika anana prime ministre
atolotry ny antemponera-pirenena afa ny firehana politikany zany hoe le enjeu zany mialatsiny amin'ny fitenenana azy le zavatra iankinany io hoe maro anisa io zany de le fanendrena ny prime ministre mba afahan'ny filohan'ny republika milamina maro toerana hoe manana prime ministre izy mitovy fijery aminy mitovy firehana aminy afaka manatanteraka tsara nyzay vinany hampandrosoana ny firenena izay raha sanatria zany hoe ny avaty amin'ny fanoerana no anana ny maro anisa de mazava ho azy fa isy instabilité be izy tsy fahamarinany toerana be eto amintsika satria ohatra ny tranga nge zay tadidinao tamin'ny fotoan'andro efa imbetsaka zay ny tranga tamin'ny andro professeur Zafy Albert ohatra nisy an'izany hoe cohabitation zany teto amintsika vao tadidinao tamin'ny 2018 ihany koa le nisy hoe ny prime satria nisy transition politique kely teto amintsika de ny filoha Erajonary Mampianina no président fa avy eo amin'izay le prime ministre André Batotsay Christian izay natolotry ny vovonana mapara tamin'izany fotoana izany dia satria zay le fifanarana politika nisy zany tamin'izay fotoana izay de mazava ho azy fa fifandonana nisy teo anivon'ny gouvernement de ny rahantsika rehetra nahita ihany koa tsy fandehan-javatra teo anivony antemponera-pirenena de instable le firenena tsy afaka intsony isika amin'izao 2024 zao eto te hisarika ny saintsika vahoaka malagasy ary te hisarika ny sain'ny olona rehetra mandinika politika manoa ny contexte international tena sarotra be amin'izao fotoan'izao tsy lavitra nahady zany tsika tsy lavitra nahady ary betsaka aza moa mety ataontsika hoe complotiste ve zany fomba fijery zany na fataliste ve zany fomba fijery zany hoe tsy lavitra ny 3e guerre mondiale tsika jereo tsara fa vao tamin'ny andro vitsy zay ihany nahita hoe manao manœuvre militaire amin'izay zao reo grande puissance zany hoe reo firenendehibe amin'izao fotoana izao zany hoe miomana amin'ny ady izy marina fa mitady filaminana misy conférence sur la paix zao atao any Suisse ohatran'izany fa na izany naty zany aza miomana amin'ny ady ihany zay moa le hoe quand on veut la paix on prépare la guerre de ohatran'izay hoe miomana amin'ny ady zany ny firenena manerana an'izao tontolo zao mazava ho azy na tiatsika na tsy tiatsika ny fahasarotana misy amin'ny tsy mety fahavitany ady eo amin'ny Ukraine sy Russia manampitrotraka ny Amerikana izay aza donoina fa hiditra amina fifidianana ny Amerikana amin'izao fotoana izao efa anatina contexte électoral mihitsy de misy zavatra incertitude hoy ny teny vahiny de mazava ho azy zany fa zany rehetrarehetra izany manoa hiteraka fetraikany amin'ny économie internationale économie mondiale zany hoe toe-karena manerana an'izao tontolo zao na tiatsika zany na tsy tiatsika mbola iampy ny fahasahiranana raha toe-karena zao tontolo zao zay misy fetraikany amintsika eto Madagasikara mialatsiny fa tsy maintsy hazavaina amintsika zany de zany ve nefa ho zava-misy atrehana raha pitso afaka pitso sahirana ny firenena sahirana zao tontolo zao de mbola ho ampianao tsy famarina toerana indray hoe anonga-panjakana indray na sanatria contexte na cohabitation de mbola ho sahirana amin'ny filohandripo tsisy raha vanina nge ny firenena zay no mahatonga antsika miady mafy ho an'ny firenena mihitsy zany za manokana manoa tsy ho zange manoa raha pitso afaka miverina ministre ihany raha tiako zany tsy hoe raha tiako zany fa afaka miresaka amin'ny filohan'ny republika karaha mbola sitrapony de ozy izy hoe afaka mbola tendreko ihany zany hoe le ady zany tsy adiko hoe na tsy miverina ministre tsony ary zange mpandraray afaka manohy ny fiainako tena tsy misy olana mihitsy azy zany tena mialatsiny hoe tsy hoe tsy avelo tena intsony raha ohatra sanatria vava miteny ka tsy solombavam-bahoaka tsy misy enjeu manokana personnel zany na hoe tsy maintsy andreseko amin'ny fifidianana fa tena ho fanohanako ny filohan'ny republika fa reseko lahatra hoe tsy azoko avela amin'izao Andriamatoa Andry Rajoelina zao izy ny tena mila nila foana izy teo aloha fa zao izy tena vao maika mila satria sarotra ny zava-misy ara toe-karena ara sosialy mila fanohanana mila fahamarina toerana ny vahoaka ihany koa zany tsy maintsy tediavinao amin'ny fomba rehetra rehefa mpanao politika ianao zay ampilamina ny vahoaka zay mba tsy asahirana ny vahoaka efa ho sahirana tsika de mbola ampianao andray hoe ndondray anonga-panjakana de ity no tiako ampina farany manao vetivety alakotsiny aminao zao ane madotandroka sy laingany le tenen'ny mpanolotra manoa zareo ane milaza hoe tsika mila manana maro anisy eo anivony antemponera-pirenena nefa nge tsy nioatra ny 20 sa 20 nisan'ny candidat narotsaka izy ireo eto anivony Madagasikara iray manontolo
zany hoe nandeha ataoko hoe lany daholy aza reo 66-68 candidat reo tsy mbola manana maro anisany izy dikan'izay dotandroka sy lainga amin'ny vahoaka ntsony hoe fotsiny hoe fidio reto firaisan-kindreto mba azahotsika maro ani tsy mbola manana maro anisa eo anivony anteminera-pirenena kory ny firaisan-kina na dia atao hoe lany daholy aza ny candidat nefa hatramin'izao nge izy mbola une dizaine, une vingtaine maximum no hoe fironam-bokatra tsy mbola lany fironam-bokatra mety hoe ho azony zany hoe lavitra le majorité en 163 zany ane manohany amin'ny 80, 81, 82 any majorité en 163 donc impossible nge zany azahoany zareo an'izany hoe maro anisy eo anivony anteminera-pirenena zany satria nombre ny candidat nalotsany mihitsy tsy azahoany maro anisy noho izany aleo ilamina nama le firenena aleo ahazo famarina toerana le firenena zay ny antony zao ady rehetra atao zao misy fantanina kirao apetrako ihany rehefa avy eo rehefa tena marina sika satria efa minitra vitsivitsy isany fandarana fa mialohan'izay aloha ny zavatra nambaranao teo ny amin'ny hoe mbola ataontsika hoe possible raha zay amin'ny teny vahiny ny hoe iveriananao ianao manokana minisitra aoriny zao fifidianana zao nisy nilaza tokoa tao anatin'ny ataontsika hoe ny alohan'ny fifidianana ny amin'ny hoe nisy maromaro anareo mpikambana gouvernement miisa 7 no latsaka ho fidina solombavam-bahoaka teo tamin'izany fotoana zany dia nitenenina ny amin'ny hoe natao fotsiny ihany ilalaovana ny vato azahoana ny maro anisy eny anivony anteminera-pirenena fa mampiakatra ny ataontsika hoe deuxième liste na ny manaraka ianareo rehefa avy eo fa miverina ihany any amin'ny andraikitrareo mety hitombona ve za sarisary napetraka izay ramatoa minisitra tsy fantatro tranga ho an'ny namako hafa fa za mametraka fotsiny hoe ny filohan'ny repoblika mila ny maro anisa eo anivony anteminera-pirenena mazava ho azy zany fa eo anivony anteminera-pirenena ny lana anay ministra zay nametra-pialana nanao safidy any zay nametra-pialana afaka tsy zay le niteneniko afaka nijanona ministra nefa safidy tsy antery daholo ny anay rehetrarehetra reo latsaka ho solombavam-bahoaka eo anivony anteminera-pirenena ny ilain'ny filohan'ny repoblika sy ilain'ny vahoaka anay za zany mahita hoe c'est un faux débat c'est un faux débat fa hita zany manerana n'izao tontolo zao ny hoe ministra milatsaka solombavam-bahoaka zany fa adevitra any amin'ny tsisy zany ny fomba fijeriko azy fa ny zava-dehibe aminay dia hoe ahoana ny antoanay ministra rehetra reo sy izay mpanohana ny filohan'ny repoblika famarinany toerana ho azy ahoana ny antoanay soutien na fanohanana zato isan-jato tena hoe infaillible tsy azo iodivirana tsy azo kitihana ary tsy azo ozongozonina ho an'ny filohan'ny repoblika sy ho an'ny fitondram-panjakana eny anivony anteminera-pirenena araka nambarako teo izy ity fanontaniana raha iza manokana dia tsy tiako apetraka loatra satria ataoko hoe tsy mendrika ho tonga any amin'izay hoe midina any ambany dia ambany ny fanehoan-kevitra na ny ady hevitra eto amin'ny firenena amin'ny lafiny politika saingy tsy maintsy apetraka ihany satria eto ianao dia tsara toerana hamaly azy ary izay le tenentsika foana hoe rehefa misy resaka inina voizina dia voarayan'ny malagasy izay amin'ny ankapobeny ary mipetraka ny anatin'ny sain'ny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy ny tiako atongavana dia ny amin'ny ihany amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena mihitsy na tiana na tsy tiana dia tsy tena any amina ady hevitra intsony ny fanaovana politika eto amin'ny firenena fa lasa mivadika any amina resaka olona manokana mihitsy fanenjehana fiainan'olona manokana fanenjehana ny vatantenan'olona manokana ary izay ny teneniko hoe tsara toerana ianao vahiniko eto androany satria ianao dia anisany ataontsika hoe lasibatra foana tamin'izay resaka fanenjehana any amin'ny fiainana manokana sy resaka hoe vehivavy ny fiainanao amin'ny marenim-pianakaviana sy ny sisa izay ny fahitanao azy manokana ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny toerany fitaizana ny olom-pirenena ho an'ny mpanao politika satria ny mpanao politika na ny antoko politika na ny firiana mihitsy raha izay no azontsika ilazana azy dia manana andraikitra goavana be amin'izay fitaizana ny toe-tsaina ho an'ny mpanaradia azy izay ny hevitra manokana mikasika an'izay tokony fandraisanao azy ireny ihany koa za manokana aloha zay le fiteniko amin'ny pomba foana hoe aza mametraka olana amin'izany mihitsy aza miasa saina amin'izany zay moa fomba fiteny aza miasa saina amin'izany fa raha nafata ny fanaratsiana sy ny fanenjehana sy ny fanevadevana sy ny fanambaniana dia efa navadika intelo inefatra tsika fa tsika mbola mijoro ihany ary zay ny tena tsy zakan'ireo olon'ireo amiko mihitsy hoe inona ny tsy efa natao an'ity lalatiny ity
fa de mbola io foana ihany izy mbola manadalatsika mpanohitra foana ihany tena mbola voatery anaovana angareto natamba be idinany aiza ve de zany hoe tsy amin'ny voakany zany ex président de la république zany raha ny logique fa maninona moa ex président de la république misy nandeha nidina tany afara tio fa tsy maninona fa mampiakatra ny nivoako ihany zany ay zany zaka efa any amin'izany niveau zany fa zay le teneniko hoe zao ahoana hoe no mifandraisako an'izany za tena amin'ny foko tsy miangatra tsy misy fetraikany amiko akory zany na kely tsy manakana tsy anao ny fiainako tsy manakana tsy anao ny engagement politique ako zany ary efa nazavaiko an'izay foana ny fianakaviako ny zanako indrindraindrindra hoe zao aza atao makarahara zany aza atao ampidiro amin'ny sofina vanana de avoy amin'ny sofina vy avelao amin'izao foana zay moa le nazavaiko an'ny zanako zay zavatra nazavaiko an'ny praitapo amiko sy ny fianakaviako hitanareo raha vao ny olona anankiray no maniry te hitondra fanovana zany hoe te hitsangana de tadidio tsara fa voentsika faran'ny Jesosy no fitenitsika tanoa Jesosy Kristy aza nge tsy sanadria vava miteny mampitany tenako amin'ny Jesosy Kristy loin de là tena tsy sifandraisany mihitsy fa na Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tsy nanota aza tsy nanao ratsy aza zany izy zanak'Andriamanitra parfait zany izy lavorary zany izy nenjehan'ny olona ny fantsihany tamin'ny hazo fijaliana ny vonoany mihitsy ny farany tsy tokony atao magaga zany Che Guevara zany nge nisy tolona nataony zany zany Indira Gandhi zany nge nisy tolona nataony zany be dia be Margaret Thatcher reny inona moa tsy navoentsika andreny olo reny tamin'ny fotoanandro Nelson Mandela zany hoe ny olona rehetra izay naniry hitondra fanovana teo amin'ny fiainana zao tontolo zao de tadidio tsara fa nandalo tamina hoe fankahalana haine zany fankahalana faninjehana fanaratsiana marobe zany hoe za zany za manokana zay le teneniko any manoa hoe ny mahasamy hafa amin'ny mpanao politika hafa na manohana ny fanjakana hafa za ny omana anao politika za zany tena efa hoe safidiko mihitsy ny anao politika afaka nanao zavatra hafa fa za tena ny safidy mihitsy hoe anao politika satria io ny hitako hoe azoko anompona indrindraindrindra ny vahoaka malagasy sy anehoako an'le fitiavan-tanindrazana ato amiko de matoa ianao zany safidy anao politika indrindra vehivavy jereo tsara fa raha lehilahy tsy voentsika ohatran'io mahazo io enao vehivavy nge de ao aminao daholo ny tadidiko mihitsy le misy boky zay nisoratan'ny Marlène Schiappa hoe est-ce une bonne situation sans ministre ho zany hoe ministre zany ve de toerana azo lazaina fa tsara de mitantara ny zavatra iainana izy amin'ny hoe mahavehivavy azy manao politika ministra nanohana ny président Macron de tena hoe ohatrany hoe tena mihitsy ny tantarainy hoe ampangainy ianao fa lazaina fa mialatsiny amin'ny fitenena mivaro tena mihitsy ianao lazaina fa sipanao daholo ny olona rehetrarehetra ary zany zavatra mirefarefa amin'ny tany zany no anenjehana anao satria vehivavy ianao fa zay le teneniko teo rehefa nisafidy ianao anao politika de efa misafidy ianao zany ny hiaina sy zany hoe risque zay le teneniko hoe risque à prendre zany zavatra rehetrarehetra izany fa zao tsy atao mahakivy tsy atao maketra ary tsy atao mampiemotra indrindraindrindra teniko foana zay be da be manko ny vehivavy miteny amiko hoe fa inona loatra ny tsiambaratelonao za tsy manana tsiambaratelo manokany vany fa za mahafantatra fotsiny hoe feno haine feno fankalana ny tontolo politika de fa zay zany le izy fa zao matoa le olona mbola manentsika amina fankahalana amina fanevadevana fa tsy manentsika amin'ny hevitra araka le teninao teo de mazava ho azy mbola tsy misy hevitra apoka zany raha misy hevitra apoka raha navita ny ohatra ny vitako raha navita ny joro ny ohatra ny fijoroana nataoko raha mahavita manana ny engagement mihoatra ny engagement nananako mino afa tsy andeha isahirana anentsika zany fa izy moa reo olona misahirana manentsika areo akoatra ny compte fako be debe zany compte fake be dabe zany amin'ny tambajotra de le avy amin'ny fanoherana tsy navita ninina teto amin'ny firenenany zay nge le zavatra na io candidat mpifanandrina amiko faratsy mba te anontany hoe inona ny zavatra vitany tao amin'ny faratsy hoe zany zavatra any nge le izy de mazava ho azy fa ny fialonana ihany koa moa zany ny jalousie tsy miala amin'ny olombelona zany tsy atao mahakivy tsy atao maketraka zany fa marina ny teninao ary zay de amafitsiko zay amarana antsika n'izay resaka zay hoe ny fitezana ny tokony atao tsy ty génération ty tsony fa efa potika ty génération ty amin'ny zava-misy hita amin'ny tambazotra tserasera sosialy io tsy aty Madagasikara ihany so tsika de mieritreritra hoe de lalatina de
tranga manokana mihitsy na aty Madagasikara tranga manerana an'izao tontolo zao de tratran'izany daholo aza raha hitanao zao voangana kely ty tena nanamarika mihitsy hoe Ayana Kamora zay mpihira frantsay fa mainty hoditra no voafidy zany hoe hihira amin'ny lalao olympique izay ataony Frantsa amin'ny volana Jolay ho avy zao. Vona eny olona hoe izy tiany olona nefa nirany be mpijery nirany ta vona eny hoe io de mipotra daholo am'izay lay haine raciale lay fanenjehana hoe ka izy mainty hoditra nirany c'est de la merde mialatsina fa zany daholo ny tenenina tao anatin'ny fanenjehana n'izany mpihira izany nefa de tsy hitako hoe inona zany ny tena olana fa zay le teneniko hoe efa zay zany efa zay le zava-misy iainana de tsy tokony atao hoe mahagaga intsony etsakilany raha toy ihany koa moa zany satria hoe za manohana ny fitondram-panjakana de zay rehetrarehetra atao hoe tiany fanoherana zany atotona hanenjana le fitondram-panjakana de mitotona ty aminazy satria zany eo amin'ny loha laharany eo tsy mampaninana koa zany satria tsy voatery zatra an'izany namana nge namana hafa anaty gouvernement ne voatenenina kely indray mandeha anaty tambazotra de efa tsy mahazaka an'izany de zay mahatonga ny tsy mahasamitsangana mijoro ny fitondra miaro mijoro miaro ny an'Andriamatoa Rajoelina na miaro ny fitondram-panjakana impiry moa ny tenenina ao aminay ao anaty gouvernement tao hoe mba mitsangana miaro fanjakana fa vitsy aneza iny mahasamanao an'izany de gaga daholo ny olona fa manina ny lalatina foana de lasa lalatina foana ny androna ny rihatra de enjeha tsy olana amiko mihitsy zany tsy problème amiko mihitsy zany de avy eo miteny ako mpiara-miasa sasany amiko na ny olona sasany hoe de nefa ianao reo manan-karena reo manao an'izao fa ianao mbola io ihany de izy hoe tsy zany no faresen-dahatra entina manao politika fanfitiava-tanirazana no tokony mibaiko anao za zany tsy mila mijery ny situation andrakotana rabe tsy mila mihitsy hoe ka ianona jereo milamindaminy ery nefa ministra de za tsy manao an'izany za koa tsy ampitovy ny zavatra azo andreny olo reny amin'ny zavatra azoko mihitsy ny olona nama mangalatra ny olona nama manao an'izao tsy hoe mangalatra ny olona de angalatra tsy hoe andeha hanao fanodiko-dinam-bolam-panjakana ny olona de hanao fanodiko-dinam-bolam-panjakana tsy hoe sanatria vava-miteny hanao kolokolo ny olona de hanao kolokolo koa tsy hanao ketranatrana hoe tamin'ny andro ny anina mpiasa-panjakana be dabe ohatran'izao nampidiriny tato amin'ity ministera ty ianao tao tsy mba napiditra za tao amin'ny MCC 10 taona tsy napiditra na olona ray azy na de ataoko hoe na niavako akaikina tsy napiditra na olona ray satria mandraran'izany ny principako ny foto-kevitra ijoroako sy ny valeur na ny sotoavana zay ananako de zay le teneniko hoe ny anaovana politika tompoko tsy hijerena ny ataon'ny hafa fa hoe ahoana ny ahafahanao manompo an'ity tanindrazana ity sy manasoa ny vahoaka malagasy azon'ny olona moa zay rahabasoa rahabatsara tsy azon'ny olona moa zay atao akory tsy maintsy hijoroany zany reny olona ty tanindrazana rehetra reny ange ataontsika hoe tsy voatery nahazo sitraka daholo fa nisy ingratitude be dabe zany hoe nisy tsy fahaiza misitraka goavana be fa za tsy andeha andany fotoana andresy lahatra ny olo hoe mba tiavy re za fa zany ohatran'izao zany hoe tsy manana nininina mialatsiny manofa rehefa jerena ne tsy de misy ninina hoe anakianana amin'ny hoe asa nataoko hoe tsisy hoe bilan anao de ohatra ianao tsy navita ninina atao amin'ny ministera ny tantananao io ary fotoana fotsiny 3 volana nge za atao amin'ny ministère ny enseignement technique fa tonga de niazakazaka ny ministerako hoe mila manao an'izao tsika ary tena niasa mihitsy hoe aleo tonga de manofany tsika mba azahoan'ny tanora asa be dehibe nge ny tanora vao tafiditra ny asa tonga de avy hatrany de nisy employabilité immédiate ozy ny teny vahiny fa zany zay teneniko hoe tsy mila manam-pirofany zany hitan'ny olona rahabasoa rahabatsara tsy hitan'ny olona Andriamanitra ao ambony ao zay ny teneniko teo hoe nataontsika anaty fonoteny satria raha ny tokony ho izy tsy ady hevitra tokony hipetraka akory eto amin'ny firenena saingana tiana na tsy tiana ilaina ihany indray ny ataontsika hoe mandefa n'ireny hevitra ireny mba izy na de vitsy ihany aza no mandray azy ato anatin'ny fandarana mba marana ny fandarana le resantsika raha matoa minisitra ataontsika hoe manana 2 minitra hitondranao ny hafatra manokana indrindra fa mitondika makany faratsio any amin'ny distrika izay nilatsahanao fidiana farany teo ao anatin'izao fiandrasana ny voka-pifidianana ataontsika hoe samy mitaintaina ny rehetra ny hafatra manokana mitodika any amin'ireo vahoaka ny faratsio tompoko zao no teniko amintsika vahoaka ny faratsio na misinana misinina ny asa rehetra natombokontsika de ho fitaitsika satria zay ny fanehoako an'izay valimbabena sy ny fitiavako ny vahoaka ny faratsio zay de faharoa tsy ampemitra mihitsy ny fanenjehana ny fanevatevana ny campagne na haine na fankalana izay afafy amin'izao fotoana izao
raha zay fotsiny teneniko raha nanana hevitra hafa ary zareo naroso akoatra ny fankalana dia nandroso an'izay hevitra izay fa tsy manana izy matoa io ny ataony io moa zay anananao ny avoakanao zay be ao am-po no mivoaka mivava ho ny fitenenana dia fankalana ny betsako aminao dia iny ny avoakanao tsy fanomezantsiny zany ndray tsy manana olana amin'izany mihitsy miteny amintsika avoaka ny faratsio fotsiny aho hoe toizako foana toizantsika miaraka foana ny asa izay natomboka aza manana ia amin'izany tsika matokisa ihany koa fa hitsangana hijoro hatramin'ny farany hiaro ny safidintsika amin'ny fomba ara-dalàna tanteraka ary miantso any mpifanandrina amiko raha manana pirofo dia hoeto anatrehany fitsarana avy mba lalam-panorenana raha misy ny fanendrikendrehana taony firaisan-kina fa hoe nisy alabato hoeto anatrehany fitsarana avy mba lalam-panorenana matonareo ny latsaka hofidiana efa ekenareo zany le HCC ny ekenareo zany ny seni fa tsy hoe indray milatsaka hofidiana ianareo dia tampika indray dia tsy ekena indray ny HCC sy ny seni dia hoe azay tsy hitondra pirofo eny hoeto hoe zay soyez logique aza mametaka an'le vahoaka zany izay anaovanareo an'izay politika izay ary ny farany ny afatra petrako dia itsy ho antsika candidat rehetra eo anivony isika rehetra miaraka amin'ny andrajoela izay tratran'izay tsy fanarahan-dalàna victime ny ara-pavoazana tamina resaka hoe osika sy ny sisa izay dia mahazo matoky isika fa haneho firaisan-kina ary hamondrina ny hery hiady amin'ny ara-dalàna isika hiady amin'ny alalany ara-dalàna isika mahereza daholo fa ny marina io tsy mba maty Andriamanitra io dia miteny atsika tsy mitanila Andriamanitra tsy tia zavatra tsy marina Andriamanitra tia fahamarinana dia akintsika aminy zay le teneniko foana hoe aleo azy ny ady fa tsy atsika akory isaoranao tompoko namaly an'izay fanontaniana maromaro vitsivitsy zay atao anatin'ny adiny iray tapitra sady ny fandarintsika mandeha dia mandeha fotoana akasitraka mano misaorana indrindra nao namaly ny fanasan'ny fandarana Aleo Resahana araky ny efa nambara teo tapitra sady ny fotoanantsika amin'ny ity alina ity dia isaorana ianao nanaraka hatramin'ny farany an'izay fanehoan-kevitra ny arahantsika teto amin'ny fandarana izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alarobia ho avy izao indray fiarahantsika manaraka veloma tompoko